Klasy Tokovavy ankafaliana no anatsaterana ny araba zay efa naroso ny ireo namana teo aloha ny mpanao gazety tao anatin'izay fampalalambavao zay ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka indray ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity araka nefa nafantarana antsika nadisana tontolo andro indrindra fatao anatin'ny fampalalambavao teo hovahintsika ho amin'izao alina izao ny commande ny gendarmerie pirenena ny général de division ny Jato Arsoa Andry Anjanaka miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa androso ato anaty efitrano. Miarabanao mon général ary misaotra anao bavata mihitsy nanaiky nasainy zao fandarana l'invité du jour zao eto amin'ny Real TV Madagascar. Falemonatra miarabanao ihany koa Gasikara ary dia mitondra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana l'invité du jour androany izao. Mankasitraka mon général amizay tsikitsikinao zay satria anisan'ireo manamboninahitra généraly mitsikitsiky ianao zay anisan'ny tombony lehibe ihany koa anao zany zay fitsikitsikina ary anterana ihany koa ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana na eto Antananarivo ianao na any amin'ny faritany tsy adino isika zay mihaino ihany koa manaraka mivantana ny fandarantsika ao amin'ny onjapeo Real 94 FM isika manaraka tsy tapaka isanandro isanandro amin'ny page Facebook ny Real TV Madagascar indrindra fa isika avana any ampitan-dranomasina mahery ny 500 isika firenena manaraka aminay isanandro anatin'ity fandarana l'invité du jour ity iza no vahintsika tsara ihany ngamba no alalan'ny olona anao mon général ny mety ho lalana diavinao betsaka ihany za mora nkaroka sy ny tady ny mombamombanao somary natratra pijy maromaro ihany izako fitina ihany ngambany amin'ny fahalalako sy ny fikarohana zay nataoko andrimatoa Jato Arsoa Andry Anjanaka zany dia manamboninahitra généraly eo anivon'ny gendarmerie pirenena général de division zany ianao nakitana telo mo no andikanan'izany mivantana tsara ihany ny afantarana fa anisan'ny efa niandraikitra andreo karazana lalana rehetra teto anivon'ny gendarmerie pirenena ianao anisan'izany na efa commande ny compagnie Tsormandidy anao sy ny commande ny compagnie atao Maeva Tanàna ankoatran'izay dia commande ny groupement ihany koa ianao tany Boheny tany efa chef de service des opérations ihany koa ianao atao amin'ny Toby Ratsimandrava efa commandant ny sekoly ambon'ny gendarmerie pirenena atao Moramanga ihany koa ny généraly Jato Arsoa Andry Anjanaka ary efa commande ny farim-piadidin'ny gendarmerie pirenena atao Tomasina ary farany teo moa dia commande ny farim-piadidin'ny gendarmerie pirenena teto Antananarivo renivohitra milohana ny andrenanao amin'izao toeranao ankehitriny ma commande ny gendarmerie amin'ny pirenenanao zany hoe ianao no larana voalohany aloha zany amin'ny gendarmerie pirenena aloha eto zany raha ny rafitra fandrany rafitra républicaine kosa dia misy zany eo amboninao ny ataontsika hoe secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie amin'ny pirenena mifandraika ihany koa zany amin'ny rafitry ny ministère ny folo alinda izay ngamba ny ankapobeny ny lalam-piofanana zay nalovanao efa be dia be ny ataontsika hoe école de guerre izay nilalovanao tsy ho tany saika eto tsony satria maro any izy ity fa mitena hitako misongadina ato dia mahadiplômé anao ny école de guerre tao à Paris zay tsara ihany ny afantaran'ny mpijery ny fandarantsika ny mahakasika an'izay raha ohatra ka fitiniko foy zany dia nandritra amin'ny 9 taona teo ianao no nisehatra ny tontolon'ny folo alinda saingy 2 taona kosa zany no na ataontsika hoe ndraikitra ny gendarmerie pirenenanao ary anisan'ny tena nanamarika anao jery an'ireto date reto mon général dia anisan'ny nanana temps de commandement lava ihany koa ianao raha oharina amin'ireo namanao ary azotsika atao hoe nanao sy nisana ny andraikitry ny commandement rehetra izay misy eto amin'ny rafitry ny gendarmerie pirenena zany ary ny farany dia tsotra tsy mbola nahitanao zany anatin'ity fikarohana nataoko ty tsy mbola détaché mihitsy zany teo anivon'ny gendarmerie pirenena nandritran'izay 2 taona zay zay ngamba no fikarohana kely aloha nataoko mombanao asa mety misy hoahintsinao ve sa fanamariana avany aminao tompoko ya tena hitako marina fa nikarika ianao ary mahalaza tsara mihitsy ny famitirana ny
tao hoe fizotry ny lalana rehetra zay naleko a tatonivony gendarmerie-pirenena ireo voalazanao ireo ary ataoko fa tena feno de feno ny zavatra rehetra moa tsy ho voatantara eto daholo fa marina tokoa fa iza de isan'ireo manambolinahitra zay tena mbola tsy ary détaché zany hoe tena niaritra nyty gendarmerie tato ao hatramin'ny zaho sous-lieutenant hatramin'izao tsika miresaka izao nasanatra zany mba ataoko vasivasy kely ty mon général mba hapiditra anao anatin'ny ady hevitra manambady amanjanaka moa zany i général Njatoarisoa Andry Anjanaka manambady vehivavy ianao manambady vehivavy gasikara ary ino tsara ihany le anomezana ataontsika hoe tsindry amin'izy io ankehitry satria maromaro ihany koa ny olona zay ohatra ny efa somary mivadika amina zavatra hafa fa za aloha de manambady vehivavy ary mananjanaka telo mianada eny ary tompoko iroso ao anatin'ny adefitsika voatendry ho commande ny gendarmerie amin'ny pirenena ianao amin'izao fotoana zao iverina fa mendrika anao ve itoeran'io ary sahaza ny faripahaizanao sy ny lalana rehetra nitiavinao raha ianao no ataontsika hoe mitsara ny tenanao mon général tsy de fanao loatra moa ny atao hoe mitsara tena raha ny marina fa raha mijery kosa angamba isika raha mijery ianao zany gasikara hoe ny lalam-piofanana zay efa nataoko araka ny fikaroana zay nataonao ary raha mijery koa ianao ireo toerana izay efa niandraketako dia afaka miteny aho fa tena mendrika ahy zany toerana zany satria misy aniko daholo ny commandement rehetrarehetra nanomboka hatrany amin'ny compagnie ka hatrany amin'ny surgène ny école nandalovako daholo zany rehetrarehetra zany nandialovako ny asako hatrany avaratry ny nosy ka hatrany atsimisy ary dia eritreretiko fa feno zay ahafahana miandraikitra ny fibaikona ny gendarmerie-pirenena zanatra zany nitondra inona ho an'ny gendarmerie-pirenena eto Madagasikara ny fananana an'izany atao hoe général de division Njatoarisoa Andry Anjanaka izany eo anivony ity gendarmerie-pirenena ity ary inona ihany koa no mety hoe tombony nanana ny gendarmerie-pirenena anao ia raha voandray ny fibaikona ao dia atao hoe rehefa nandray ny fibaikona dia nisy boky kely zay nataoko zay hoe mitondra ny lohateny hoe vision pour la gendarmerie de demain maromaro ny zavatra voaresako ao anatin'io boky kely io fa ny isan'ny nisongadina tamin'ireny dia ilay hoe gendarmerie-pirenena madio io le gendarmerie-pirenena madio zany dia misokajy anankiroa ny anankiray dia hoe madio amin'ny zavatra jerena madio ny fitafy madio ny itoby esana madio ny birao esana ary ny lafiny ilany kosa dia madio amin'ny fomba fisaina sy madio amin'ny fomba fiasa io zany tena zavatra anankiray lehibe nanompanako ny asako tamin'nanomboko ny fibaikona tato anivony gendarmerie-pirenena ka ity le tapany anankiray voalohany ity zany hoe madio amin'ny zavatra jerena dia afaka miteny aho fa isan'ny zavatra anankiray lehibe no raisiny gendarmerie-pirenena tamin'ny fibaikoko zany ny fananana toby sy fanamina madio raha manao fampitahy ianareo dia ho hitanareo fa tena hafa mihitsy ny tobony gendarmerie-pirenena ankehitriny raha tsy resaka fotsiny asika afa-tsy nitobona tsy mandrava zay tena hoe azo lazaina za tsy milaza hoe ao aminay no madio indrindra fa raha misy angamba ny toera madio isan'izany ny tobony gendarmerie-pirenena ato amin'ny tobona tsy mandrava nytiako tenena zao hoe zay zany zao azy zavatra anankiray efa noraisina satria tamin'ny fotoana nandraisako ny fibaikona dia tena apetraka hoe tsy maintsy mitafy madio mitafy ara-dalàna ary tena io tena tsy nandeferako mihitsy eo fa tsy maintsy madio ihany koa ny tobo honenana sy ny trano iasana eritreretiko fa efa tratra hatrany amin'ny 50 isanjato raha iny lafiny anankiray voalohany lafiny anankiray faharoa moa mety mbola resantsika resantsika misy ny indrindra sy ny fomba fiasa indrindra fa ilay fahadiovana eo anivon'ny fomba fiasa zay no makasika mombanao ngambany fa raha ny eto Madagasikara sy ny tamintara no jerentsika mon général ny gendarmerie-pirenena ve dia miaro ny vahoaka sy ny fananany sa miaro ny mpitondra na iri-pamoretany mpitondra eto Madagasikara ia tena fanontaniana eritreretiko fa ao anatin'ny tena tokony hovalinina mahitsy mihitsy ihany koa izay zavatra zay resanao zay zao ny fomba entiko mamaly azy voalohany dia voalaza ao anatin'ny ataontsika hoe
ny baibolobe ny gendarmerie angambara zay no azo ilazana azy décret sur le service moa no ilazany no ahafantarana azy a fa ny andraikitry ny gendarmerie pirenena dia mitandro ny filaminana miaro ny androm-panjakana ary miaro ny vahoaka sy ny fananany raha ity le resaka androm-panjakana ty angamba ny mety ho besaka ihany tsy mahafantatra hoe inona marina moa zany a le hoe androm-panjakana ny fieritreretantsika anazy zany de hoe ny HCC zay mitsangana io a sy ny sisa izay no izy fa raisiko ohatra fotsiny ny présidence de la république androm-panjakana zany raha misy ny fotoana zay iarovanay a ny président de la république na iarovanay tsy midika mihitsy hoe miaro ny mpitondra zahay na miaro zao ny androm-panjakana no arovanay a satria zay no voalaza ny lalàna izay a mametra ny asa endraketan'ny gendarmerie pirenena ka nasanatro zany iza no lara-pameana na vonjenareo voalohany a ilay androm-panjakana ve sa ilay vahoaka zay ataontsika hoe aro ny vahoaka sy ny fanana io ne gasikara resaka ny zava-misy a eny akianja no mamaritra an'izany hoe iza no lara-pahamehana raha ohatra ka izay ngamba nitondrana azy a samy lara-pahamehana daholo a na ny androm-panjakana na ny vahoaka sy ny fananany za tsy milaza hoe vita zato isanjato izany rehetrarehetra izany satria miteny aminao a fa raha hoe ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany manerana nyty tanitsika sy nositsika ity a tena zavatra sarotra tena zavatra sarotra misy kanefa moa zay le asa ifandraiketana dia afaka miteny hoe tsy tena totosa zato isanjato zany fa ao anatin'ny fametrahana hoe zao ny fomba atao zao ny fomba atao a ahafahana manatsara sy manatotosa ilay asa en général raha mijery an'le fihetsiketsehana an-dalambe reny isika misy gendarmerie pirenena izay ataontsika hoe manao ny asany mandefa an'ireny boba mandatra dranomaso reny a raha reny tranga reny no resantsika le miaro ny vahoaka ve reny zao sa le miaro ny androm-panjakana tompoka ya aleo azava tsara ny resaka fa ny fiarovana ny olona sy ny fananany a dia fiarovana ny olona izay mipetraka amin'ny mahaharadalàna azy fa raha ny olona zay efa hita fa manao a fihetsiketsehany eny an-dalambe tsy nazahoana halalana dia mazava ho azy fa tsy vahoaka ny oetreretina hoarovana ireny a hoe totoy zay nietreretanao azy hoe le fiarovana le vahoaka hoe hoarovana retoka dia atao an'izao fa ny anarany reny agny e aoka sara zava ihany koa aloha fa aminay ato amin'ny gendarmerie pirenena na ny mpikirakira ny resaka fandripahalemana amin'ny ankapobeny a tsy hoe fahavalo akory ireny na hoe ennemi fa reny zany le atsoina hoe population momentanément égaré zany hoe noho ny antony zay tsy mety tsy miankina amin'ireny olona reny akory angely izy fa nety zavatra anankiray izy foto-kevitra anankiray olona anankiray mihitsy azy de hoe andao hidiny eny an-dalambe na de fantany zao azy fa tsy araka ny lalàna zany a dia mandeha make ao anatiny olona mandika lalàna zany reny olona reny ka ny gendarmerie pirenena tsy natao hiaro velively a ny olona mandika lalàna raha miresakitsika ny galona ndray zany a mon général amin'ny ankapobeny a dia ny galona ma général aloha dia azo sokajiana fa isan'ny galona amina galona politika zany mba anitsiko anazy a amin'ny manamboninahitra général ianao a malaiky ve anareo manamboninahitra général eo anivony mpitandro ny filaminana raha miteny hoe mpitandro ny filaminana tsy zandary ihany fa nantafika na ny polisy pirenena malaiky ve anareo fa manao politika na miandany amin'ny mpanao politika mihitsy aza indraindray raha ny filaza ny mpanara-bavao za moa zany a de eo amin'ny sehatry ny fibaikona no misy ahy raha ny sehatry ny fibaikona zany a dia tsy miandany a politika na amin'iza na amin'iza fa manatanteraka kosa ny asa araka ny amaritany lalàna velona azy fa tsy misy fiandaniana na miankavia na miankavanana ny galona général izy ianao galona politika azafady kosa fa ny galona généraly a tsy galona politika manaiky a fa mety efa nisy ihany angamba fotoana hoe zay tiana omena de nomena fa miteny aminao a fa raha tato anatiny roa telo taona dia tena sivana maso tsivana entitra de entitra zay vao a omena an'izany galona zany a ny olona tena maro de maro jereny zao jereny zao jereny zao tsy
tsy hoe zavatra hatao fa hatanika de hoe ity zany ray politika aminay ka de omeko a tsy zany no izy ary tena teny mihitsy hoe tsy marina tsy mitompona filazana fa galona politika ny galona ny général ono moa général inona no mahatonga ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eto Madagasikara maro général ianareo misy aza milaza fa tena mirarakopana ary betsy androfana satria arakaraka mamaro ny généraly no mampitombo ny asa tsy fandrimpahalemana inona no mety ho fanazavana ho entinao mahakasika nyity le resaka famarony ny généraly eto Madagasikara ty tompoko mety marina amin'ny ampahany izay resanao zay na zany aza dia izao ngamba tiako tenenina hoe omaly itsika zao vao nanatrika lanonana anankiray ho fanaovam-beloma an'ireo généraly zay nody ny sotro ronono tamity taona 2020 ity izay nihitatsika atao fotsiny zany no efa 10 fa mbola maromaro zany ireo manamboninahitra général izay tsy afaka no ny antony samihafa dia ireny ihany no hita tao zany nanao an'ilay cérémonie fa nytiako tenena zany maro ihany koa zany ny mandeha mody misotro ronono fa saingy reny moa tsy resahana loatra na zany na tsy zany ity ndray hevitro manokana tena ana manokana mihitsy ty ary elako tsiny raha ohatra ka hoe mety misy olona hoe mahatsiaro voadona ao anatin'ity zavatra resako ty satria lanjaina ny galonana généraly ary hitany maso eny de ohatrany manana heritreritra atsika ilaza hoe marobe le général satria lanjaina ilay kitana fa ny général zany nge gasikara ka mety hitovitovy ihany amin'ny hoe magistrat de premier grade ohatra na ohatroatra zany azotsika mitsaina ave misy firiny magistrat de premier grade eto Madagasikara saingy tsy lanjaina ny galonany reny de tsy tenenina lay izy fa raha ny amarony zany ngamba za mieritreritra fa mety mbola tsy nisy nanisa fa raha mety misy manisa ngamba andro hafa any de mety hitany koa ary tomary ihany tokoa izy zany manino reny resana manino nareo resana de reny tsy resana ave zanyolona presaka mety nole zay le izy le galonanay le ranjaina zay ngambany fa nazana zany io zany misy fetra hoe rehefa ohatran'izao le izy de eto zany ny isana généraly tokony hifanentana am'izay isan'ny olona zay olona ao ambany fifehezana zay sanatran mon général raha mahazo fatarina mety firy zany nareo zao manamboninahitra général io nivony gendarmerie-pirenena fotsiny no resako satria anao no commandeny gendarmerie-pirenena eto Madagasikara eto ary mitondra inona ho an'ny gendarmerie-pirenena na le firenena malagasy mihitsy izay fananana manamboninahitra généraly teo anivon'ny gendarmerie-pirenena zay ny resaka isa moa zany ato aminay ny folo alinda amin'ny akapobeny mihitsy zany de tsy de mba mety aminay loatra ny manome hoe zao ny isanay zao ny isanay efa tena hoe ataotsika hoe ao anatin'ny tradition militaire mihitsy zany ny tsy fanomezana de mialatsiny fa za tsy afaka nome anao no hoe isa hoe firy na firy fa ao zay aloha zay mba hijanona ho tsy ambaratelo ny gendarmerie-pirenena fa mafantatra an'izany any ambadibadika any fa aloha ngamba tsy horesahana eto masombahoaka le izy fa manjary mandirana fa zany tsy zany hoy izy anao hoe mitondra inona ho an'ny gendarmerie-pirenena ny visigny reo général zay mitendrena dia izao ngamba ny zavatra tiako tenenanao hoe ao anatiny zany masotsivana zay anindrena général zany za tsy miresaka hoe ny zavatra tany aloha tany mety misy zavatra mety tsikaritra ngamba hoe mety hafahafa fa raha ny tatoato zany ao anatiny zany masotsivana zany no hoe inona no poste omena nyty olona zay hotendrena général ty rehefa nomeo grade de général izy inona le poste omena azy raha hita hoe olona tsy hoe tsy misy nininona ho azo omena endraketany rehefa aveo de tsy ahazo an'le galonana général mihitsy izy nytiako tenenina zany hoe matoa le olona zany no tendrena averiko ndray hoe raha nytatoato de satria efa misy andraikitra lehibe eritreretina ampitazomina azy zany ao zay ngambany no mahafeha an'izay fanontaniana zay inatry farangamba sisa marina ve mon général na filazana fa hoe misy mividy galona eo anivon'ny mpitandro ny filaminana mihitsy ny resahako io ho an'ny eto Madagasikara sa tsy hitako za aloha mbola tsy nahita na eny ihany hoe misy an'izany hono fa za manokana zany tena raha za manokana aloha de tsy fantatro inona ny antony hividianana galona satria ny galonany de omena
ho an'ireo olona zay mendrika azy omena ny olona zay nanao asa tsara ka manana ny fahamendrena dia omena azy ny galona ny fanandrify amin'izay amiko manokana dia tsy hitako mihitsy hoe inona zany ny antony tsy maintsy hividianana an'izany galona zany ary izahay zany a raha tato anatin'ny 2 taona sy 3 taona zao a dia tena nanao ezaka manokana mihitsy a nijery amin'ny antsipiriny a ny resaka fiakarana galona ary tamin'ity taona ty azy zavatra zay hoe samba nisy teto amin'ny tantara ihany koa zany dia rehefa nivoaka hoe ireto ny olona zay nahazo galona amin'ity taona ty dia nomena andro vitsivitsy a hoe raha misy any aminareo any manana réclamation zay zavatra tsy ary natao tato amin'ity maramila ty zany manana réclamation omena nareo hatramin'ny datiny zao a dia eto aminay eto ny proof hoe tokony nomena galona ianao a fa tsy nahazo na hoe mahitako ianao hoe iry olona tsy tokony nahazoko ny dia mba eto aminay eto dia nomena andro vitsivitsy zareo effectivement nisy vitsivitsy zany tena mitombona hoe nisy omission nisy fanadinona kely na ohatran'izany a dia nomena azy ary efa nisy ve hoe nahazo nefa nitsoko maso dia nisy koa hoe nahazo a satria io ane misy foana ny fahadisoana kely fa tsy besaka kosa aloha e raha tamin'ity zany zao a dia olona anakiroa angambany hoe hita hoe nisy fahadisoana zany a dia nisorona tamy ve le galona tam'le izy anao no sy mbola mendrika anao zany ty a fa amin'ny heritaona ianao na am'roa taona rehefa tena mahafianao le izy a dia omenanao ihany le izy a raha miasa tsara ianao tiako tenenina hoe mividy galona mahemy ihany a zaho mo tsy ary nahita profo hoe nanome an'izao hono hoe nanome an'izao hono hoe fa raha izay tato ato aloha angamba tsy de tena nisy zavatra ohatran'izany intsony a kanefa moa raha nisy nividy tanao any a dia eto azy zany dia manao antsoavan'ireo zay nividy hoe mba mandalova ihany a efa misy a ny resaka traitement de doléance any amin'ny secrétaire mpazakany medidy gendarmerie pérenena ho arovana ny mpanome vaovao fa raha misy manana an'izany any ka hoe nividy galona na hoe nanao an'izany a dia mandalova ihany mba milaza hoe tany amin'izy izy no nividy a fa ho enjenay a araka ny lalàna lay olona zay a nividianany a an'izany galona zany iny asy engane le nesorona mba tsy mbola vitany ary rozazy fa na efa vitany ary iny ary zany rehetrarehetra zany mon général dia tsetrasetra tsy aritra avokoa ireo zay tsika vao tena miroso anaty ady hevitra inona ny tranga tena manahirana tato ato a raha nijerytsika tao anatin'izay herinandro zay mon général dia nanomboka ny nahazo vana asa roa herinandro teo ngambany a teto amintsika le atao hoe tranga fanolanana zaza tsy ampy taona zany a na zaza vavy io na zaza lahy aprofon'izany ngambany re nihitatsika teto amin'ny fampalamambavao reny ry Tiffany vo 7 taona misy zazalahy kely 4 taona natena ny hôpitaly dia maty niteny Alarasora vo nalatsika tao anaty vaovao teo sy reny mpanampy hatramo zay olany ray mpianakaviany reny amin'ny ankapobeny raha ny fahazahoanareo anazy a inona ny mety antony mahatonga an'ireny ary inona ihany koa no antony mahatonga azy io mahazo vana amintsika amin'ny fampiresaka zao mialohany tena hoe resahako a ny tena mahakasika n'ity fanolahana ity a dia zavatra roa lehibe a no tiako apetraka iry aloha ary voalohany a raiky tapisaka loatra ato anatin'ny fotom-pisainana malagasy a ity hoe fady an'izao fady an'izao fady resahana olopady sy ny sisa sy ny sisa resahako zay satria isan'ny antony anankiray a izay ho resahako rehefa aveo hoe mahatonga an'io zavatra io ahazo vana ity le resaka hoe fadifady a ity satria fantatrao tsara angamba gasikara fa zany hoe iresaka taovam-pananahana na hoe fananahana ao anatina tokantrano anankiray zany a dia tena zavapady a amintsika malagasy kanefa zany zavatra zany mitranga rehefa aveo a dia lay olona zay tratrany tsy masamy teny satria fady raha izay faharoa manaraka an'izay a dia azo lazaina fa somary malalaka loatra ihany ny fidiran'ireo zava-mitranga any ivelany a ao amin'ny tambajotra tserasera ka na zaza 4 taona na zaza 4 taona ny olon-dehibe moa raha teo a dia mahita daholo an'io zavatra rehetra zay mitranga ary tsy voafantina mihitsy le izy a tsy voasivana mihitsy le izy a fa dia mandeha gaboraraka ao a dia mahita daholo ny rehetrarehetra ny zavatra taon'ny sasany any ivelany any sy ny sisa sy ny sisa mahakasika indrindraindrindra ity resaka
fanolanana ity nanino le izy tatoato no somary nirongatra io zany ny fahafantarana azy dia voalohany io le fiboana io ane gasikara mahatonga fotom-pisainana hafa be izy io le olona zany rehefa miboka ao anatin'le trano ao izy na miboka ao anatin'le toerana ao izy mandritra ny fotoana maro de izy no hitany ao moa ny any sasany ao trano ao de mivady amanjana no hitany ao ny sasany moa raha hoe ao anatina fiarahamonina izy de zay olona ao anatin'le fiarahamonina satria tsy mivoaka ny quartier izy tsy mivoaka ny trano izy tena manova zavatra be de be eo am'le fomba fisainana zany izay zavatra zay dia mifanampy am'le zavatra zay efa niresahana teo foana zany hoe zaoko moa na ny fomba fiakanjo na ny inona be de be ihany koa no mety ho azo resahana ihany koa amin'ny fomba fitafy zay ohatra nisy fotoana moa somary nahafinaritra na teo fotoana anankiray hoe oferana andray olo ny alavany jupe de bo ino moa zavatra mety hoe tsy de tena hoe izay loatra izy fa maromaro zany le zavatra zay mifaningotra sy mifandray de mahatonga le izy ohatrany hoe tena lasa mirongatra ary ireny zavatra ireny de apila resaka zay resahako teo hoe fady de tsy samyteny tsy samyteny tsy samyteny satria na de misy olona efa hita fa manana fihetsika hafahafa zao aza de tsy samyteny de itsika moa zany tiako tenenina farany de hoe tia loatra mitandro ny fihavanana ny akamaroan'ireo zaza reo ane gasikara raha narahantsika tsara ny vaovao de fianakaviana akaiky eo ihany ny akamaroany nanao an'ireo zany hoe tsy olona avy any ihany ka sendra nandalo ny fa ny olona ao an-trano ihany ny sasany ny dada ny sasany ny patron ny sasany ny cousin ny sasany zany hoe tena fataona tokony ieritreretintsika hoe mbola tena tia fadifady efa tokony ho azotsika eo resahana zany eo mba tsy hatonga an'le izy irongatra be tahaka an'izay ka raha izay ary le tranga en général inona ary no fepetra na sazy na fomba fahatsika ataontsika hoe misoroka azy io na ihany koa manameloka an'ireo olona zay efa tratra satria no manahirana ihany koa moa eto amintsika moa général ny resaka ty le hoe sazy mandra-pahafaty ny asa ty izy vozona ohatrany tsy de tena hita loatra io moa zany zao ny solomavambahoaka natsindrano andry raha tsy vahiny tena namafy misy sokafy mihitsy ny anosy lava andefasanandreo mpanolana rehetrarehetra reo ho anareo mpitandro ny filaminana anisan'ny atao hoe miaro ny vahoaka sy ny fananana ihany koa nareo inona no mety ho vaolana na paikady arosinareo eo anivy ny zandarmim-pirenena makasika an'ity tranga fanolalana eto Madagasikara ty ia raha ny asany ay ato amin'ny fitaraonan'ny filaminana ny zandarmerie-pirenena manokana dia azo lazaina hoe misokajy ho telo lehibe io zany aloha ny asa zay atsonay moa amin'ny teny frantsay hoe police préventive na police administrative zay hoe manao ny resaka hoe fisoroana ny tsy hitrangan'ilay fanaovana eloka ny anankiray faharoa dia hoe rehefa mitranga ny eloka dia ny fitondrana ny fanady adina sy ny pisopitsony rehetra sy ny fitondranana zany makeny amin'ny tribunal ary ny anankiray fahatelo dia aorinany zany rehetra zany dia ny fanarahamaso hoe ohatrotry ny ahoana le olona zay miditra tany amponja iny efa nivoaka ny fiarahamonina indray ve ka efa tokony hoarahamaso manokana indray sa manao ana dia miverina ato amin'ilay lafiny anankiray voalohany ihany ato amin'ilay resaka tsotsika hoe police préventive na ny fisoroana ao zany dia ozy zay ato amin'ny fitaraonan'ny filaminana hoe ny fanentanana tokony ho azo atao asena tokony ho atao fa ao anatin'izay ihany koa zany ny olona rehetra io ane araka matetika teneniko ty rehefa manao fanentanana eny ambanivohitra eny hoe ny dahalo na ny mpanao ratsy dia rehefa jerenao dia izy io tsy hoe biby akory fa olombelona ary ny maha olombelona azy dia tsy mivoaka mivato aman-kazo fa manana ny ray aman-dreniny raha ny ray aman-dreny samy mahafehy tsara ny zanany efa zava-dehibe sy dingana lehibe izay fa besaka anie ny ray aman-dreny enina eto Tananarivo azy raha nytanina hoe nakaiza le zanaka ao anankitelo aiza daholo zareo am'izao mitondra am'teny zao besaka ny tsy mahafantatra besaka ny tsy mahita kory hoe nakaiza ny zanany mandritry ny herinandro ay le zanany tsy hitany io efa nanolana zanak'olona tetsy ambadika tetsy fa tsy hitany zany hoe resaka fifampitaizana sy fitaizana zany aloha
no tena hitana hoe zavatra anankiray voalohany. Ny faharoa dia tena tokony afaka iresaka izy io am'izay tsika ary afaka ifanaramaso fa tsy mbola okobonina ao anatiny hoe fady fihavanany manahirana ny fiarahamoniny nefa olona efa hitanao fa hafahafa ny zavatra ataony. Ny zavatra mitranga zany ange tsy maintsy misy foana ilay antsony ny vazaha hoe signe avant coureur. Raha ohatra ka misy olona anankiray misaodisody isan'andro manakaiky le zanak'olonao ny zanaka ao vavy na ohatran'izany efa tokony andraisana fepetra iny zavatra iny fa tsy andrasana hoe aveolao foana aloha izy isodisody eo satria manahirana ny fiarahamonina ilay miteny azy. Reny le zavatra hita kely madinidika mialohany ny zavatra tokony hitranga reny zany no efa tokony andraisana fepetra avy hatrany. De tena tokony fampitaiza tanteraka zany amin'ny resaka fifampitondrana ao anatin'ny fanabeazana mihitsy fanabeazana mihitsy amin'ny ankapobeny ary indrindra zany ho an'izay manana zanaka kely sy ny sisa efa tsy fotoana intsony zany zao ametrametrahana foana fitokisana amin'ny olona ao ambadika sy ny zanaka anabavy sy ny zao hoe io bata izao kely io zanaka io fa efa tsy fotoana n'izany intsony zao satria le fisainan'le olombelona mihitsy no efa manjary mivadika zavatra hafa no ireto karazan-javatra rehetrarehetra zay miditra zay tonga amin'ny fomba baranana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eny atry anisan'ny tranga tato ato tsify kely aloha fa tena anisan'ny nampalaza anareo kosa aloha ary ataontsika hoe anisan'ny tena niderain'ny olona anareo ary nasongadiny zanahary-mirim-pirenena ilay tranga zatovolahy zay nanolana zatovolahy mitovy aminy any mandeha fandrenoronantsany amin'ny Facebook reny anisan'ny tranga zay tena hoe nampisongadina anareo reny nampiakatra anareo ihany koa ny fanontaniako dia hoe asala amin'ny ahoana ihany koa ny fomba zay ahafahantsika manaramaso an'ireny tranga rehetrarehetra any anatin'ny tambadrotra maro samihafa reny ahoana ihany koa no mety atao hoe faiza manao nanananareo ka nanananareo an'ireny vokatra reny mon général. Eto zany dia tia nitona ny saintsika ihany any tokantrano rehetrarehetra any fa ao anivon'ny zandarmeri-pirenena zany dia misy sampandraharaha anankiroa lehibe zay ny iray miandraikitra manokana ny resaka zaza amam-behivavy ny vehivavy voaolana io na ny zaza tratra ny hoe fitondrana tsy mety ao anatin'ny trano dia misy an'izay sampana asa anankiray zay zany ao ihany koa zany misy ny atao hoe cybercriminalité na ny fandikana enazy moa zany tsy fantatro na zay ny tena izy fa de hoe sa ohatrany hoe sampandrara zany manao ny hady ny eloka hanabaka zany hoe makasika ny resaka tamboazotra rehetra makasika ny resaka telefona sy ny sisa ka reo zany de tena hoe tokony ho namana mahatoky mihitsy ny fiarahamonina amin'ny tsangan-javatra maro manaraka ihany zay satria misy ihany koa zany ny ao amin'ny service des opérations zany efa manana olona zay manaraka fotsiny ny zavatra zay mitranga ao amin'io tambazotra io zany ao anatin'ny tontolo andro inona sy daholo indray no mitranga inona daholo indray no mitranga dia rehefa mitranga zany re zavatra reny dia raisiny ao amin'ny cybercriminalité le izy dia mandeha miremonte hoe makaiza am'izay reto aveza no nipoiran'reto zavatra reto efa manana ny fitaovana fanaovana an'izany zahay dia zay zany no natongavana tany amin'ny fisamborana an'ilay tovolahy zay nanaparitaka aniny sary iny tiako zany manambara fa am'izao fotoana iresantsika zao dia efa manomboka mihitatra makany amin'ny faritany zany io resaka cybercriminalité io ary dia azo atonona amin'ny fotoana rehetra na zany na tsy zany koa ilay resaka sampandraraha miandraikitra ny resaka zaza amam-behivavy io zany dia azo antonona ihany koa am'izay tranga mampiaia rehetra satria tena fa ainy izy ty ozy reny manonja aza misalasala intsony aza matsy hoe menamenatra intsony raha misy zavatra hafahafa fa aleo ifampitana ny vaovao afana mandray andraikitra sy manao ny fisoroana avy hatrany efa iny ty hoy ray manonja hoe ianao général fa andoalika ihany koa ny ranombary efa niresaka an'le momba ny miparitaka any amin'ny faritra ianao mantsy atsaritsika tsyoditsity reny tranga indrina fa ny tao atoliara misy an'ireny ataontsika hoe fanolalana zaza ireny fangalarany zaza ihany koa ary ny tena nanahirana
sy tena mahagaga sy mahavelom-panontaniana dia mikasika an'ilay vazato ataontsika hoe nanolana zaza nisy orona tsara na sary mihitsy ny aza mivoaka hita amin'ny tarehany raha ny fantatra dia nogadraina ilay vaza dia avondraina avoaka dia miverenana nogadraina dia tsy haintsony zany zay toany amin'izao fotoana izao a ka mahatonga ny olona tsy atokony fitsarana tsy atokony mpitandro ny filaminana ntsony a manoloana n'izay tranga izay a inona ny fepetra raisinareo anivonjandarmeriam-pirenena makasika an'ireny tranga ireny tompoka ia ao Toliara zany dia nisy an'ireny tranga reny ary misy koa azy anankiray izay somary nisy fotoana saika hazo vana ihany koa dia koresana kely ety ihany koa dia ilay fangalarana zaza varira na ny zaza albinos nisy azay tranga zay koa rosotelo tao Toliara zay isan'ny somary nanahirana ka makasika aloha nilay resaka hoe vazaha sy ny sisa dia ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana dia manao ny fanadiadiana dia manatitra azy ao anivon'ny fitsarana ny tohiny a dia ny fitsarana no afaka manome ny valiny makasika an'izay fa zany tena manahira mantsy sao dia hoe rehefa vazaha dia atahorana fa rehefa gasy dia milohan'ny lalàna voaka miditra amin'izao zao za aloha tsy mahafantatra tsony nanao zao le vazaha tsika mifampiresaka zao raha ny marina aloha itsika eto Madagasikara zany a efa tena tsy mametraka tsony mihitsy an'izay hoe ity vazaka atao zao na ty fa rehefa manao eloka ny olona dia mitovy daholo zay aloha dia zavatra efa misy zay a na iza izy a na iza ajanoko eny fa tsy toizako fa moatra ihany fa lay resaka zaza varira zany no tiako horesana kely satria mety misy olona ihany koa ny Toliara na ny pakan'ireo zaza reo aza io mety manatrika antsika eto amin'izao fotoana any amin'ny toerana izay misy azy ihany ny zava-misy dia zao misy manao tsy fantatro izy io na ny mpimasiny zareo na iza no milaza fa ny masona zaza varira dia ohatrany hoe manana fahefana manokana hoe manana pouvoir hanaovana nilay atao hoe maso be tsy mahita dia zay a ny mahatonga an'ireny tranga ireny zany tany efa betsaka ihany moa zany no récupérer reny zaza reny a fa eto a zany a dia tena teanao antsoavy mihitsy hoe zavatra tena tsy mitombona zany ary tsy misy fahamarinany akory a na kely azy fa dia fandrirarirana fotsiny ary zay gasikara nahatonga anay tato anaty gendarmerie-pirenena tena nanao fanenjehana tena enjana mihitsy a an'ireo mpimasy a zay mpampandro dahalo rehetra ireo satria efa nisy aminay fa hoe reo no mpanao an'ilay io le resaka zaza varira rio a reo ihany koa no mpanome fanafodiny dahalo ka ahafahan'le dahalo manana fahasahina satria hoe tsy laitra mibala zany a dia tena nenjenay mafy dia mafy mihitsy a ireo resaka mpimasy reo misy ifandraisany a amin'izay zavatra zay resantsika teo zay fa raha le makasika le resaka hoe vazanan'olana dia nampidirina ponja dia iny ngambany a alors raha ohatra ka misy fanontaniana makasika an'izay a zareo anivon'ny fitsarana mety tena mahafantatra inona ny tena antony a satria io koa le tsy voatery hoe tena tsy maintsy hoe ny zavatra mitranga eto hitana maso ihany no mitranga fa mety any amsetra any ambony any mety misy zatra tsy hitany maso kanefa mitranga zay makasika ny tontolo ny fanolalana sy ny ladraza fa iriso kely ny tsy fandripalimana anisan'ny tranga zay tsy azo tsoditsy hita indrindra fa isorana ianareo tompona andraikitra voalohany gendarmerie-pirenena tena misehatra any ambany volo any a na tianao na tsy tianao a mbola mandro tsy fahalemana aloha ny malagasy azo tsy voaela akory ny avy any atsimo any a mahita an'le tena tranga na tsy fandripalemana mon général ka mialatsiny fa intsitsy kely ny fanontaniako ato anatin'ny ty loha hevitritsika ty a anisan'izany ohatra raha nandalo teto amiko zao ny filohan'ny madaomby a dia notsindriny ary no amafisiny mafy fa mirongo basy fitaovam-pidiana mahery vaika ary ny sasany aza dia reny fampiasa ny mpitandro ny filaminan'ireny mihitsy a no etandreo dahalo na malaso mangala tromby na manao fanafiana na mitapy edina mon général ka ny fanontaniako dia hoe mety ao ambadika an'izay famatsiana basy a ho an'ny dahalo zay ve ianareo mpitandro ny filaminana raha azonao valiana mivantana ny fanontaniako ia voalohany aloha izahay ato amin'ny fitandronan'ny filaminana ary indrindra izahay ato anivon'ny gendarmerie-pirenena dia manaiky fa tsy mbola tratra hatrany amin'ny zato isan-jato ny fampandripahalemana ny tany manaiky izahay noho ny antony a maromaro moa fa tsy hoe ary voatanisa eto daholo izay antony rehetrarehetra zay na izany na tsy zany nefa dia titeny ihany kosa makomandiny gendarmerie-pirenena fa
miasa ihany zay ato anatin'ny gendarmerie pirenena ato ary tena miasa mihitsy fa mamoy aina maro tamin'ny 20 dia natratra any amin'ny 5 ny zandary no lavitany anady tamin'ny 7 iny valo anga izay saraka 20 ary voaingana isika no nisy ny zandary izay lavo tany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny fa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia andraikitra tsy hoan'ny mpitandro filaminana rery fa andraikitra tsy maintsy araha manao raha tiana hanana fandriam-pahalemana maharitra isika inona tiako tenenina averiko indray mandeha le zavatra ndresako taminao teo voalohany ny dahalo dia olombelona ary amin'ny maha olombelona azy dia averiko fa tsy nivoaka tamin'ny vato aman-kazo io fa nivoaka avy ao amin'ny fiarahamonina manana ny ray aman-dreniny io saingy tsy voafeny ray aman-dreny intsony dia mivadika manjary lasa dahalo raha izay faharoa manaraka an'izay dia matoa ny tanàna anankiray idiran'ny dahalo dia voapirofo fa tsy nisy olona mihitsy ka hoe dia niainga avy any Ambomalaza izy dia tonga dia nandeha nanafika tany talata maty fa matoa izy masamiditra ny talata maty manana namana anankiray ao talata maty ao izy na efa avy nandeha tao talata maty tao izy nanao reconnaissance raha olona tsy ary tany manko na ny lalana ivoany azy rehefa avy eo tsy hitany ka iny zany matoa ao anatin'le fiarahamonina ao zany misy complicité amin'le olona matoa mitranga izay zavatra zany za tsy miteny hoe miala andraikitra koa ny gendarmerie pirenena tsy izay mihitsy le tiako tenenina fa hoe ifanolorantsika tanana kosa ny zavatra tokony atao raha ohatra ka te hanana fandriam-pahalemana maharitra isika ny zava-misy ihany koa nefa dia zao raha mijery ny ataontsika hoe ny antotanisa isika dia azo lazaina fa misy fienana na ny resaka halatromby na ny resaka isan'ny omby langalarina sy ny sisa tamin'ny andro talohany misy hoe halatromby 500 halatromby 400 fa zany efa tsy misy itsony amin'izao tsika miresaka zao halatromby manjany 80 70 mety en général na 400 na 20 na 2 halatromby avokoa ny tena halatromby tsy fandriam-pahalemana ihany tsy fandriam-pahalemana daholo zany fa ny tiako atongavana angamba sa efa marika ny vokatra ny atao hoe raha naka 20 izy taloha dia efa 10 zao dia efa mba ny tsara ny vokatra zany hoe no andrefesany gendarmerie pirenena azy tsy hoe fahatsarany ny vokatra ny tiako tenenina fa mbola ho avy any amin'izy fa manjary tapahana dia mialatsy indrina tompoko le izy ny zavatra tiako tenenina dia zao ny ova ny fomba fangalatra ny omby ankehitriny ny ena hoy teo aminao ny isan'ny tranga ary ny ena isan'ny omby angalalina saingy ny zavatra tsapanay kosa tena ny violent ny mpangalatra tena tsy fantatro mihitsy fa tena ohatrany hoe tsy mitovy ny tranga tany aloha sy ny tranga amin'izao raha taloha misy mpangalatromby raha vao manaraka fotsiny mpitandro filaminana dia lasa ilay mpangalatromby amin'izao tsika miteny zao tsy misy mpangalatromby azahoana omby zany raha tsy mifampitifitra amin'ny mpitandro filaminana misy accrochage zay voalatsaka ny omby ka mia violent zany le olona dia rehefa mia violent dia ohatrany hoe manako be zany le izy farany tranga zany dia azo lazany hoe ny ena ihany ny isany fa mia violent le izy mia manako le izy ary mitamboajotra moa tserasera vao maika manasongadina andreny zavatra rehetrrehetrreny zany dia manjary ohatrany hoe za tsy milaza hoe tsy misy fa misy le izy fa raha ny isany dia mienaka zany hoe mia violent le izy ary mora miparitaka kokoa azo le tranga zay misy dia zay zany moa le zavatra iaina antsika ary ny zavatra somary mampalahelo azy ndraindray dia ohatrany hoe tsy dia voaresaka loatra ny hoe ny vokatra hazo rehefa misy ny asa zay atao fa ohatrany hoe le vokatra tsy azo ihany zany no tiana ho asongadina sy tiana ho lazaina kanefa moa efa zay zany le asa atao fitandrona filaminana fa misy ihany zany ny asa misy ny asa atao be dia be ny asa atao fa ndraindray moa ohatrany somary malahelo ihany rehefa misy ihany amin'ny teny hoe raha sendraka mahita n'lay olona anay ohatra hoe misambotra olona eny an-dalana eny satria tsy nanao kasobosy satria tsy nanao an'izao ohatra fotsiny teneniko ty tsy ndalana tsy nenjany lafa inona no nanlalana ety amoron-dalana aty raha mafy raha tsy mandehana any anaty alany
fangaro efa tsy voaezika anatin'ny atiala dia veranao daniny kibony aty an-tanàna ka zavatra ohatran'izany zany zavatra mitranga daholo a ohatrany hoe manasongadina an'ilay le tsy fily le tsy fandriam-pahalemana fa raha ny antotanisa zany nojerena misy ihany ny fianany a fa ireny moa tsy de resahana tsony a ny vita raha teo koa tsy de fa resaka loatra fa na izany ary ilaina ihany manome ohatra kely anao raha sitako moa en général raha ohatrany ahoana mita teo aloha manao ahoana ny ta am'izao a ianareo mantsy no ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany a anivinjanamim-pirenena kehitriny ohatra fotsiny ty teneko anareo ty hoe any amin'ny eninjato sy arivo any nitranga na alatromby a tamin'ny taona 5 io a natratra 2 arivo mahery am'izao tsika miteny zao a 700 zao nitranga manerana nonosy eo a io zavatra resaka io nitranga tiako tenena eto zany de na alatromby ray a na alatromby roa na alatromby zato a de tranga daholo a zany rehetrarehetra zany tanisa anankiray fotsiny zay fa hoe mety tsy tena mireflete ny zava-misy marina ve zay a fa eo aloha le atotanisa misy a fa io ndray zany hoe ny zavatra tsimponina tany amin'ireny a brigady sy ny anina rehetrarehetra zany raha hoe ohatra ihany koa tianao tenenina gasikara dia ataontsika hoe ny fangalana keriny a ty ato Tananarivo matsiaro tsara ngamba atsika hoe nanahoana zany zavatra zany a tany amin'ny faraparany taona 20 sy volondony volana 5 fa tato anatin'ny efa ho hery taona zao mahery tsy mbola naheno tsonitsika tranga na fangalana keriny teto amin'ireny vohitra Tananarivo ezaka zany fa tsy de misy miresaka loatra ihany koa fa ezaka be natao zay vao natongavana tam'izany fa ino zao ny efa vita efa tsara fa lay mbola tsy mety ho atsaraina kosa fa nazanaty zany tsara ihany mba mijery hoe misy zavatra vita mba ahafahana indray mandroso makany amin'ny en général nisy an'ilay fantanika teo raha sitrakao mba ho valinao mahitsy fa tsy olakolana ianao a makasika an'ilay ataontsika hoe manahy ireo tompon'omby fa ianareo mpitandro filamina na indraindray no ahina izy ireo mpamatsy basy na bala ho an'ireny dalo ireny ianao teo nilaza ary ny aiky fa manomboka me mafy ny fifandonana amin'ireo dalo amintsika mifampiresaka zao sa avy aiza zany no azahoan'ireny dalo ireny an'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika misy hatramin'ny nakalaka miko avy aiza ampiasain'ireny dalo ireny zay anisany teo hoe fitaovam-piadiana na mpitandro ny filaminana mon général vao malomalo ny sekretera-panjakana midina zanahary-pirenena fa nisy gendarme zay tratra ny ray petrapetra tamina dahalo nosazina raha ny fanazavana maly inona ny fanazavana hoentinao androany makasika an'izay trangana fitaovam-piadiana ho an'ny ampiasain'ny dahalo zay ny fitaovam-piadiana zay ampiasain'ny dahalo raha ataontsika hoe ny resaka kalaknikov any no tena ho resahako dia mety hoe aoka atao hoe ny resaka fifandimbiasa pahefana teto amin'ny tany sy firenena no niteraka an'io sy dia nisy basy zany zay mety tsy voafaritra itsony hoe taiza sa taiza satria raha matadidy tsara ianao tamin'ny taona 2 dia nisy ny fidirana ankeriny tany amin'ny lapa-panjakana izay tsy fantatra itsony hoe basina nahoana ny tao sa basina nahoana iza nazo inona tamin'ny taona 5 dia nisy kely an'izay ihany koa ary tamin'ny taona 2 aza nisy andiana maramila zay ny fanafika tany kaiky ny fianaratsy ho tany izay nisina basy maromaro very ary dia hatram'izao zany moa dia izay le zavatra nisy dia tsy hita ireny basy ireny na zany na tsy zany efa besaka ihany raha ny tao fianaratsy tao zay no tafaverina ireny basy ireny no niezaka zay natao fa ny tena ilaza zany hoe ny mpitandro ny filaminana no mamatsy an'ireny za tsy afaka iteny hoe tena ny mpitandro filaminana aveo no nandefa basy nakany amin'ireny fa ny fahafantarako azy zany nisy an'ireo basy ireo zay tonga any ampelantanana olona anankiray na olona maromaro dia ireny no mety hitrangany le tranga ohatran'io na zany na tsy zany raha makasika ny teny sekretera-panjakana midina zanahary-pirenena maromaro ny zandary zay voatery no sazina no ny antony firaisana sy petsapetsa dia tena nisy zany tena nisy aromaro tato zanahary-pirenena zany efa natratra hatrany amin'ny 20 mahery no voatery tsy maintsy nampidirina ponja no ny antony zay ary nisy tamin'ireny
zay tsorona ny marina nisy tam'ireny zany dia resaka bala no natratrarana azy ary dia nampidirina any am-ponja ary mbola any hatramin'izao tsika miteny zao zany hoe ny mpitandro ny filaminana zany ao anatin'ny mpitandro filaminana dia mety nisy dahalo tafiditra ihany koa zay atao ny zandarmeriperenena dia efa miezaka mihitsy hoe atao zay elan'ireny dahalo reny ato aminay fa ny zavatra rehetra ataony gasikara tsy vitandroany sy rapitso hoe mbola ao anatin'ny tena fanaontantaranany zany zay ary zay kosa dia milaza fa na hoela na hoaingana mbola hoazonay daholo reny basany tanany dahalo reny makasirika sady am'izay atao hoe défi hoentanareo zay ary mampaherana iaro am'izay asa zay ono mon général ao anivon'ny gendarmerie-pirenena ave azo everina na mety misy an'ilay androtsika hoe tahalo ambony latabatra tompoka io mo ny setra rehetra mety ahitanan'izay ato ny gendarmerie-pirenena dia efa nisy nahatratraranay voaingana tany amin'ny faritra anosy sy mouvement zay tena azo lazaina mihitsy hoe dahalo ambony latabatra gendarme fa dia naterina tany am-ponja zay olona zay inona ny nataony dia miray tsikombakomba am'ireo mpanao fanadiovana omby alatra gendarme miasa amina poste avancé anankiray dia voaterina nokafana fanadiadiana dia naterina any am-ponja santionany zany fa misy zany fa zahay kosa dia tena tsy mitsikombakomba am'izany ary tsy mandefitra am'izany na oviana na oviana raha izay mpitantana atonivon'ny gendarmerie-pirenena sy ny secrétaire-mpanjakana am'izao ora iresantsika izao zanatrany zany efa betsaka ihany zay ataontsika hoe opération natao teto amin'ny firenena zay amina resaka asan-dahalo mon général ary efa mpolotona ny marotsika tsy mety avapela mihitsy amin'ity le resaka hoe alatromby na asan-dahalo ity asa any amin'ny paikadinareo mpitandro ny filaminana ave no lesoka sa inona maninona itsika tsy mety avapela mihitsy am'izay trangana alatromby na asan-dahalo zay raha ny fahalalanao anazy manamboninahitra généraly gendarmerie-pirenena anao tompoka raha ny tantaran'ny alatrombo moa zany ngamba mino fa fantaritsika zany fa zany alatrombo zany nge tany amin'ny andro fahiny tany amina foko anankiray dia karazana kilalao ifamalina fa efa tsy zany tsony ny fivoaran'ny tantara fa efa tena zavatra hafa mihitsy ny alatromby am'izao tsika miresaka zao raha nanao fampianarana tany amin'ny akademie miaramila ny Antsirabe mahakasika indrindra ty resaka alatromby ty ka nanao ny fanadiadiana teny dia namoaka ny ty tsokevitra iray ty zay etreretiko hoe sao de efa fotoana ary tokony hijerentsika ihany koa ao anatin'ny resaka fotom-pisainana ihany fanabeazana ity zava-misy manodidina ny alatromby ty za zany dia mahatsapa fa ambony loatra ny valeur morale ny omby eto amin'ny tany sy ny firenena ambony loatra ny zavatra rehetra hatao dia omby maty ny olona anankiray mila omby anao fa madena mila omby apakabady mila omby amora zaza mila omby anao zao omby raha sendra nisy fahafatesana ka tsy nahavita mamono omby le olona salany dia hoe zany ny tena hoe zavatra olona tsy misy ilana azy indrindra eto ambonin'ny tany ohatra fotsiny zany resako zany fa ohatrany hoe apetraka ambony loatra ilay resaka atao hoe omby fotoana ve sao tokony efa jerena hoe efa tsy zany tsony angamba satria io zavatra io hojerentsika hoe mody kelikely ane zany omby ray sy omby roa zany fa rehefa mitambatra io rehetra io dia halatromby no efa rany raha izay manaraka an'izay dia ny halatromby dia rehefa zoina ny tantarany dia mandeha ny mpangalatra dia mametraka anazy amina toerana anankiray le ataontsika hoe pompy lehibe na grands éleveurs na mametraka anazy quelque part dia rehefa viondra izy dia alefa hodiovina mba hahafahana mametraka anazy any an-tsena zay zany le lalan'ilay atao hoe halatromby dia zahay ato nivo gendarmerie-pirenena zany tato ato dia nanao ezaka manokana makasika ny fanapahana an'ity ilay maillon anankiray ato amin'ny famotsiana omby ity ary eo amin'ny famotsiana omby io zany dia maro no mpiasa-panjakana
tafidy tao anatiny io zay mpitandro filaminana ao anatiny dia io zany a no ezana hotapahana dia be deaibe moa ny efa natao zany ny efa nahadiadiana sy ny sisa mba hahafahana tena hoe mifeha any resaka karahatrony raha voatapaka manko ty maillon anankiray ty ny olona nge tsy azo eo angalarina de ampidirana any anaty posy fa tsy maintsy hoany an-tsena ihany io rehefa hoany an-tsena nefa io de tsy maintsy diovina de efa misy ihany koa moa ny ezaka zay ataon'ny filotram-panjakana isorana ny filoam-pirenena ny fametrahana ohatra hoe fitaovana toy ny hoe ny angidimbe ny ana zay hoentina miady a fa ny zavatra misy zany de ohatra hoe mbola tsy tena feno ny any rehetra zany fa mbola mitranga le izy a de ao anatin'ny miady mafy am'izay zay ary manomboka indray mametraka paikady vaovao zany a ny gendarmerie pirenena zany mba ahafahana ifeha ny tsaratsara kokoa sy ahafahana miasa kokoa ato amin'ilay antsika hoe fisoroana zay anany hoe police préventive sanatr' zany efa voarisakitsika teo any tsy vitsy ngambany zay atao hoe miaramila lavo ny bala ny dahalo na ny malaso zay mandritra ny fifandonana le accrochage mifampitifitra mihitsy zany io fampiresahako io a misimitsy aza milaza mon général fa manana avo teknika kokoa raha oharina aminareo mpitandro filaminana ireo dahalo na malaso ny fantaniko de hoe misy manofana ve izy ireo raha misy de iza sa inona ny antony mahatonga an'izany mon général mety tsy de ho tiany sasany ato aminay ty zavatra resako ty kanefa mako manana ny maripaizana ty resaka le école de guerre ty mba antanosiany an'izay izy ty zaho zany a de nanao mémoire makasika ny hoe ny sécurité ny personnel ny mpahatarana ny asa ary nandinika amin'ny atsipiriany ny tranga rehetra zay nahafaty gendarme tany aloha tany mozy io de mandeha amina 3 ao anatin'ny taona anankiray fa inona ny zavatra ny tranga sy zavatra hitako rehefa nanao ny fanadiadinany reny a ny 700 ny antony nahafaty ny ray gendarme reny a de tsy fitandremana tsotro zao tsy fitandremana satria le olona zany a miasa any amin'ireny toerana ataontsika hoe faritra mena reny mandritry 2 taona na 3 taona rehefa ao anatin'ny 2 taona sy 3 taona ianao gasikara mandeha manarakomby indimy ao anatin'ny taona de mieritreritra lay gendarme fa efa zava mahazatra ny fandehanana mandeha manarakomby hany ka tsy manao intsony a tsy mampiasa intsony a an'ireo teknika sy taktika rehetra tokony ampiasaina fa de mandeha ohatrany hoe satria efa mahazatra le manarakomby de mandeha fotsiny comme ça ohatrany olona rehetrarehetra mandeha dia tratra ny tampoka rehefa aveo dia reny a no zavatra zay mitranga ary teneniko anao fa nisan'ny tena mahafaty ny gendarme ny vitsy ihany ny hoe basy mahery vaika lamborona ny akamarony satria ino ny tena hainy-dalo mampiasa manontany ianao misy manofana ve izy reny sa tsy misy manofana za aloha treto tsy mahafantatra hoe misy manofana ny dahalo fa ny tombony kely ananany dahalo fotsiny zany raha mitaha amin'ny gendarme zay manao ny fanarandia dia voalohany aloha izy mandeha milefa ny gendarme manentsika ray zay tombony zay ary izy mahafantatra kokoa ny terrain par rapport am'le gendarme zay manao ny fahanjena de zay zany no tony ka raha vao tsy mampiatra an'la tena hoe fomba fanao any ampiatriana ny ady sy ny sisa zay ny anarana tany an-tsekoly zany ny gendarme dia tratra ny tampoka amin'ny fotoana ohatran'ireny de zay zany le zavatra tena misy fa raha ilaza hoe misy mpanofana anao zagamba miatrehitra fa tsy hoe misy ao anaty fontenkely mon général ohatrany ahoana moa ny fomba fiahinareo eo any gendarmerie pirenena ny ankohonana na ny vady aman-janaka ny fianakaviany de ny zandary zay lavo apirinasa reny raha sitrako tompoka ia zay tato moa zany de nahita fa rehefa tratrany reny ny zandary anankiray dia mba tsara ho fantatry na inona antony aloha dia tratrany tampoko izy ary dia tany ampanarahana di izy no tratrany reny dia misy ny andraikitra zaresy ny gendarmerie pirenena voalohany moa zany aloha nanomboka tamin'ny zay fotoana zao ihany koa zay sorana ny fitondram-panjakana dia misy zany ny atsony hoe prime de mission dangereuse zay omena an'ilay veuve dia ny zanaky reny olona reny zany dia raisy ny gendarmerie pirenena any amin'ny akany fitezana zazokamboty any arivonomamo ary de iantohan'ny gendarmerie pirenena manontolo ny momba ny reny mandra mpivoakany mahazo azy ary io zany dia isorako ny zandary rehetra manerana nosy ary rotoko ny fotoana satria ny mampihodina anio akany fitezanaka zazokamboty ny gendarmerie pirenena io dia
cotisation avy amin'n'zandary tsirairay manerana nonosy samy manome kely ao anatin'le kitapo dia iny no mampiodina fa treto moa zany dia saoran'andriamanitra fa mbola afaka miodina tsara io ary azo lazaina fa miaina tsara zany la ikizy ao ny fahatelo sady farany dia ilay vehivavy raha ohatra izy ka mbola ao anatin'ny taona sy afaka manao zany dia ny akamaroan'izy ireny zany dia raisinay ho mpiasa sivily eo anivon'ny gendarmerie pirenena zay zany mieritriretiko hoe fiahina an'le olona zay navelan'ireny olona lavo teny anady reny mba tsara ihany mantsy nahafantarana ny mpanaraka amin'ny fandarana an'izay omaly tsaroko ny secrétaire général mitidiny gendarmerie pirenena nanamafy ary nanitsikitsika mihitsy fa misy mpitandro filaminana zao tratra nanendaka tany antsira be tany zay anisany tena ataoko hoe manaratsy endrika anareo mpitandro filaminako mihitsy satria nareo itsikitsika natao ivavana indray lasa papango mpifoaka anay koa mpiaro ny voaka sy ny fananana anareo asa mbola ilaina ve zany nareo raha toka zany le tranga misy inona no mety ho fijerinao ny tranga sala am'izany ia misy ny fitenitsika malagasy manao hoe nisonjiro loha saony tsirozan'izay mamarara ary misy ihany koa ny fiteny hoe raha olona ray no nangalatra koa aoka re tsy solazaina fa alasora ray vohitra ny mpangalatra koa ny tiako tenenina dia hoe raha olona iray na roa no naningana tato anatin'ny gendarmerie pirenena dia ilazana ve zay fa mpanendaka daholo ny gendarmerie ny olona ato anaty gendarmerie pirenena mpanendaka mihitsy ny gendarmerie pirenena ataoko angamba fa tsy zany kosa ny zava-misy fa trangam-piarahamonina misy ireny za tsy afaka ilaza hoe fananinana reny olona reny no tafiditra tato fa ny andraikitra zay raisina kosa manoloana an'ireny tranga ireny zany dia azoko lazaina ihany koa fa eo amin'ny tantarany ty gendarmerie pirenena ty ngamba raha mbola nisy ny olona nandray andraikitra makasika an'ireny taloha manko dia ohatrany hoe satria gendarme izy dia kobokobolinao satria zao fa zay kosa zany amin'izao fotoana zao dia mandray andraikitra tanteraka amin'ireny ary tena hoe mitondra le olona ao anatin'ny lalàna mampiseho azy eny anivon'ny tribonaly ary tena tsy miraitsykombakomba amin'ireny mihitsy reny satria mandoto anay eny reny fa tafiditra tato anatinay moa izy tamin'ny fomba zay mety olona tafidirany tsy fantatro zay za tsy dia icréer polémique makasika an'izay fa tafiditra tato izy fa rehefa tongato izy mbola tsy mahay mipetraka fa mbola ny zavatra ataony indray ny ataony zay kosa tsy afaka ny andefitra amin'izany ary besaka ny tonga mitaraina hoe manao an'izao fa zay io zay rehefa ny gendarmerie pirenena no lotonao dia tsaratsara honao ny mivoaka fa tsy mendrika anao tsony mijanato ka rehefa miresaka an'izay tsika tena mialatsiny mahitsy le fanontaniako eto raha tsitra koa zany dia mba mahitsy koa ny valiteninao anisany nanaratsy endrika tsy tenenako hoe ianao sy ny secrétaire mpanjakana mety hidiny gendarmerie pirenena ny fireharehanareo fa betsaka ireo zandary no nahiditra ponja zany hoe ny elemanareo ihany no ireharehanareo fa nahiditra ponja malahelo reo boakely elemanareo reo hoe betsaka tsika niditra ponja hatram'izay nitantanareo na ny baikonireo mon général tsy fotoana ve iarovana ny elemanareo ny tranga maro samihafa satria be loatra ny zandary niditra ponja hatramin'ny na nindrenanareo amin'ny toeran'io inona ny fanazavana hoentinareo makasika an'ireny zandary niditra ponja ireny tompoka ia efa fahironay matetika zay resako zay gasikara hoe ny secrétaire mpanjakana medidy gendarmerie pirenena ny général Richard Valmana sy ny général Njato commande gendarmerie pirenena dia tsisy zavatra hainjareo raha tsy anagadra maramila dia za zany dia tena tehiteny sao dia misy mieritreritra any fa faly izahay tsy firereana ngeny no ataonay raha milaza an'izany tsy milaza hoe faly zay satria nampiditra ponja andreo maramilareo misy ary milaza hoe fanenjehana fotsiny enjehana daholo ny maramila zany gasikara général de division efa mba ambonimbony ihany zany atao gendarmerie ato inona ary ny tombotsoko hanenjika gendarme de deuxième classe na hanenjika gendarme hors classe tsy manana tombotsoa hanenjika azy fa rehefa manao ny tsy mety kosa izy dia tsy avela koa hanimba ny gendarmerie pirenena
raha misy voankazo loa ao anaty arina anankiray raha ianao no teo amin'ny toerako ny esorinao ve le voankazo loa sa ozana efa voasary ihany fa de velao izy loa ao fa iretina ao le loa ataoko angamba fa ilainao azy de naka le voasary loa de ozana hoe aleo tia ailika ary de zao ny zavatra tiako teneniny raha misafidy aho hoe ity olona anankiray mpanao ratsy dahalo ity zandarma anankiray zay mety hoe nahavoatifitra nyty olona ty na ohatra zany a ka misafidy aho a de tsy maintsy misafidy a ny zandarma aho satria izay a no lojika ny zavatra fa raha misafidy kosa amina zandary anankiray zay manao zavatra tsy mety a sy ny zandarma ry-pirenena de tena mialatsiny amin'ny zandarma fa safidiko ny zandarma ry-pirenena satria ny zandarma ry-pirenena iny mamelon'olona 9 sy ray alina ka ny adalanao anankiray ve no anapotehana ny zandarma ry-pirenena za mialatsiny a fa tsy afaka ny andevitra amin'izany 20 izy ianao teo a izay teo a efatra amin'ny 20 ny tena marina zany hoe mety tsy de nisy nanao pourcentage ihany koa moa le izy a fa nisany betsaka aloha le izy zany isany betsaka zany fa rahalainao no hoe 900 sy arivo ny zandarma 9 sy ray alina ny zandarma de mety hitanao ve zao %% kay le izy fa isan'ny ministera na secrétaire manana olona maro be zahay any ka rehefa ao anatin'le olona maro iny de maromaro ihany koa le izy raha zay a mety misy koa moa sasany mety hoe mbola azo ny aretina angamba le zava-misy ao aminazy a de tsy mbola manao an'le faninjeny izy a de izay ngambany hoe azo lazaina valiny teninao tsy fantatra nanahitsy araky ny tanao azy de efa nahitsy iny satria ny any tokantrano ihany koa ngamba no avelatsika amaly an'izay fantan'izay hoe nahitsy tsy nahitsy a anisan'ny tena hitako ny songadina atao anatin'izay fepitoana ny tantananareo ihany koa efa nanonona an'izay olona roa zay ihany tsika tena ny songadina anisan'izany ny tany atsima ny resaka morotsiraka tena tsaroko mihitsy amin'ny mampanao gazety a misy an'ilay ataontsika hoe CSAO a de eo ihany koa le BRC a de inona koa le anankiray a PSC inona avokoa reny satria nany eto Antananarivo manko ohatrany tsy de nahitako an'izy io fa rehefa nanao ny serasera ianareo de ny any amin'ny faritra any mon général inona moa no tena dikandreo rafitra reo a inona ny mety anjara asa na ohatrany ahoana ny fomba fiasa ao anatin'ireo ary inona ihany koa ny tombony mety ho azo amin'ny fananatsika zany an'ireo rafitra vaovao zay napetraka reo tiako manamarika fa tamin'izao fotoan'andro nareo zany zao a vonametraka an'ireo rafitra reo ny zandarma ry-pirenena tomboka zavatra anankitelo zany re zavatra resahanao reo ny anankiray CSAO centre spécial d'aguerrissement opérationnel izay toby anankiray lehibe mazaka olona zato zay napetraka indrindra any amina toerana izay atao hoe any amina tany mifanila na limitrophe angamba no lazantsika azy misy 7 izy zany zao ny efa tafatsangana tanteraka ao Beravina ao Malaimbandy ao anina ity izy Biroroha ao Imanombo ao Maromby amin'ny faritra Anosy ary ao Rantsara Sud misy anankiray any Andriamena fa mbola ao anatiny hoe famitana azy tanteraka zany izay ao Rantsara Sud ny anankiray zafady dia ireo toby reo zany dia nienga tamin'ny hoe le nisy fotoana zany ny zandarim-pianadrara somary maromaro ny lavy teny tany fiadina dia rehefa nataony fandinina de hoe tsy ampy zany ilay fizarana le zava-misy eny an-kianja am'ireo olona zato mipetraka reo zany ny 10 am'ireo zany dia zandarim-pianadrara zay vao mivoaka avy any amin'ny sekoly sady manoa le fiofanana izy no manampy sahady an'ilay olona any an-kianja mba hafahana mifehy an'ilay faritra mifanila na limitrophe izay matetika anjakan'ny olon-dratsy efa be deabe zany vokatra azo am'ireo raha tsy resaka afa-tsy tato Malaimbandy azy zao tato ato misy fangalana kely ny tany ambanivohitra anakiroa ngamba zay samy azo daholo zany le olona tsy nisy naninona ao ihany koa zany ny hoe BRS io ndray zany dia hoe brigade routière spéciale mipetraka indray kosa io eny amin'ny lalam-pirenena zay natao iandraikitra manokana ny fampandripalemana ny lalana zany hoe anankitelo no efa tafapetraka ao Malamanakana zany ao an'ny lalam-pirenena fahafito ao Samama ny lalam-pirenena faharoa ary ao Nalakinina ao an'ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny 30 ao akaikaiky miandro vazo zany reo zany dia
na le taloha na le am'izao dia manana ny fitaovana zay ampiasaina sy ny sisa na ny fifamoivoizana na fifandraisana fa indraikitra manokana indray zany ity anankiray faharoa ny resaka fandriampahalemana eny an-dalana zany hoe mba tsy ny farany any zany dia hoe tsy isy itsony hoe re groupe eny taxi brosy dia sina escorte sy sisa fa tena lay lalana mihitsy zany no efa atao zay ampandry fahalemana azy dia ny farany ilay APC na ny peloton de surveillance côtière zay telo ihany koa zany no efa andalam-pametrahana amin'ny herinandro ambony aza zao zay vao hanokana n'ilay any Ambohitralanana dia ny anankiray faharoa ao Mananara Manambolosy ary ny fahatelo any Fort-Dauphin io loha zany dia niainga tamin'ny fahatsapana fa ny morotsirakisika zany dia somary baranany ihany ka dia miditra zay miditra mivoaka zay mivoaka zay taton'io gendarmerie pirenena efa nahita fa tsy nanana ny fitaovana hoentina hanenjika le olona eny an-dranomasina satria bisikileta nanananay dia nanao ezaka manokana zany ametrahana an'ireo ka ireo zany dia manana sambo tena raitra dia raitra zay asa ato anatin'ny fari-dranomasitsika tsy ny zone exclusif économique fa ato manana hoe no territorial ny atsika malagasy zany dia ireo zany aloha no voapetraka ny tanjona moa zany dia ny ahafahana hoe mametraka an'ireo peloton de surveillance côtière ireo maromaro mididina nosy fa mbola reo aloha zany no efa andalam-pametrahana zavatra vaovao zay ary vao tamin'izao mihitsy no nametrahana an'izy mba ahafahana zany hametraka olaram-pahamena ny atao hoe fisorohana atreto zany itsika dia ohatran'ny niompana loatra tato amin'ilay fanenjehana mitranga le izy dia manenjika viatoriny mitranga le izy dia manenjika viatoriny fa zay zany dia niatretra hoe tsaratsara kokoa ohatra ka mametraka rafitra anankiray ahafahana manatsara kokoa zany an'ilay police préventive na ilay fisorohana mba afehezana n'le toerana ka tsy hitrangan'ny fanaovana ratsy zay zany ny tena antony reto zavatra anankitelo zay vao napetraka reto faranatsika ny resaka tsy fandriampahalemana angambana mon général satria tsara ny nahafantarana an'izay satria anisan'ny vaovao zay navoakanay teo tiany zay ary nanamarika ny any amin'ny faritra zany anisan'ny haingy avao zany nanamarika anareo ihany koa fa ny tiako amaranana anazy angamba ny mahakasika le mombamomba ny resaka dina be io anisan'ny miara-miasa amin'ireny ihany koa ve ny gendarmerie pirenena any amin'ny faritra moa tena ahitantsika an'ireny raha totsika andraimbava fotsiny tsy tena hoe lafa angambany dia ilay resaka puce ihany koa amin'izao fotoana zao zay anisan'ny politika vaovao nentin'izao fanjakana zao tamin'ny alalan'ny filoha-pirenena Andry Rajoelina anisan'ny velorano moa zany efa miainga aloha izy amintsika amin'ny teny zao amehezana an'izay resaka tsy fandriampahalemana an'izay ny resaka dina amin'ny ankapobeny ny dinany dia fifampifehezana ao anaty fiarahamonina ary dia rehefa mipetraka tsara ny fifampifehezana ao anaty fiarahamonina dia mazava ho azy fa miantraika avy hatrany ao anatin'ny fandriampahalemana izay zavatra zay ny gendarmerie pirenena zany raha tany aloha dia hoe inareo tsy midikiditra amin'ny resaka dina sy ny sisa fa zay zany dia nahita kosa hoe raha ohatra ka tia metraka dina mpiarahamonina le olona dia encadrena mba tsy iopefy ny zavatra izay apetraka ao anatin'ny dina mba tsy ohatra ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra apetraka ao anatin'ny dina zay manokana zany dia miteny amin'ny zandary hoe jereo harao maso ny fomba fanatanteran'zareo le dina sao sanatria mihoatra ny tokony ho izy fa io resaka fifampifehezana ohatra ny fifampifehezana rehetra ao anatin'ny fiarahamonina ohatra ny ao anaty tokantrano ihany na dia tsy soratana azy ny dina ao anatin'ny tokantrano dia hoe fanazy dada sy neny fanazy zoko sy zandry zay nge le resaka dina fa rehefa miopefy le izy dia hoe zay tratra manao zao dia tapahana ny amboziny mihoatra ny tokony ho izy zany izay zavatra zay ka ny gendarmerie pirenena zany dia afaka mifanolotanana tsara amin'ireny olona ao anatin'ny dina reny raha ohatra ka mbola mijanona ao anatin'ny fanaranana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena izy ny resaka puce dia efa ao anatiny mihitsy tsika zao isorana ny filoha-pirenena moa fa reavo niakatra teo amin'ny fitondrana izy dia zahay tato fitondrona ny filaminana zany no isany nomeny fitaovana tena hoe maro ny resaka fitiara tsy mataho-dalana ny angidim-by moa reny hitatsika sy sisa zay tena ampiasaina tokoa zany ao anatin'ny fampandriam-pahalemana ny tany any ambanivohitra sy etendreny vohitra ny puce dia tahaka ny fitaovana zay ento manatsara ny asa
tamin'ny voamaly moa safako maly no misy ladinky kely tao anatin'ny haina manjery anankiray fa tsy tadidiko taiza izy iny a makasika ny resaka puce tsy de hoe hiditra lalina ao anatin'izay azy zany fa io zany de fitaovana anankiray ihany koa zay eritreretina atao fitondrona filaminana fa manampy be debea amin'ny resaka fahafainganany intervention atao tsoromandidy zany zao voaingana mitranga le alatromby a fantatra fa nisy puce tany a nantsona zareo tety Tananarivo a ataovy localisation tonga de fantatra hoe ary tsy mila mandeha manenjika manaraka dinobo tsony fa tonga de mamantana dia eo a de tratra tao a lay omby fitaovana tena ilaina zany io a ary raha ohatra ka hoe afaka hitarina io ka mba ho maromaro le omby zay misy azy a sy sisa dia manamora an'ilay a fanaraha-maso zany a raha sendra ka mitranga ny loza zany na tsy zany moa le puce tsy afaka hitondra le omby hiverina ty ambala fa tsy maintsy elefany ihany zandary makazy fa mitombony azy zany dia tsy vezivezy anao fa tonga de mafantatra hoe eto ny point ty misy anisy dia tonga de mamantana de manatsara sy manafaingana ny asa zany a izay zavatra zay inary andray mbava fotsiny makasika kolikoly raha sitrakao a satria raha nantotanisa zay navoakan'ny transparency international isan'ireo sehatra tena anjakan'ny kolikoly ny gendarmerie-pirenena eto Madagasikara mon général asa manaiky izany ve anao makomady ny gendarmerie-pirenena anao ray fa ny faharoa dia ny sehatry ny fampidirana mpianatra ho zandary anankiray no anisan'ny tena hoe ahitana tranga kolikoly be ihany koa aminareo gendarmerie-pirenena ary matetika azy atao namana sy ny fianakaviana ary ny avanareo manamboninahitra général itony hono no tena tafiditra ao anatin'izay fifaninanana hiditra ho mpianatra ho zandary zay a inona no mety ho fanazavana hoe tena mon général makasika an'izay tompoko efa resaka moa tany amboalohany fa raha vao nandray ny fibaikona ny gendarmerie-pirenena aho a dia nametraka n'izay atao hoe vision ary ny voalohany tamin'ireny dia hoe gendarmerie-pirenena madio ary eto amin'le tapany faharoa zany a no tena tiako ana hoe madio amin'ny fomba fisaina madio amin'ny fomba fiasa ao anatin'izany ny ady amin'ity resaka kolikoly ity besaka n'izany a ny asa efa natao a mahakasika an'io efa nisy fotoana zaho a nahantoko nandritra ny roa volana ny fanaovana police de la Rousy rehetra manerana ny nosy a satria tofoka ny antony a dia mikaikaika hoe manome vola ry manotra ry de efa tsy hitako tsony atao de najanoko aloha le izy a de nianatra indray mandeha de zay voaliverina teny an-kianja indray le zavatra teneny transparence international io moa tsy fantatra hoe tamin'ny taona vina zany na tamin'ny taona vina fa za kosa nahatsapa fa efa mba nisy ihany a ny fivoarana saingy maro moa lay zandary miasa eny an-dalana eny a dia mbola misy ihany lay manondrana eny an-dalana eny raindray a dia nefa iny raha voandray mandeha fotsiny misy manondrana dia raha piso ihany a dia feno a maheno daholo ny rehetrarehetra dia zay zany a zavatra anankiray ka amintsika miteny zao mbola misy fe zany atao hoe gendarmerie-pirenena manao PR manotra zany mon général mampalahelo a fa vo tamin'ny herinandro lasa zany zao a no sendra nisy olo maventy nandeha tany amin'ny fatravary dia naheno ary naheno fa hoe tena mbola misy le izy ny olana manko dia zao le fomba fanaovana ny fitsirihana amin'ireny toejavatra ireny zany a dia tena manahirana rehefa mandeha manao ianao zany manao contrôle dia ohatrany hoe milamina ny zavatra rehetra fa ianao zany vao mivadikatsy ambadikatsy a dia miverina ihany a ilay zavatra zay fanao efa misy système nataon'zareo tany mahajanga zany zao a zay tena hoe hita fa manana ny efficacité-ny a ary efa etriretina hoe ho aparitaka manerana ny nosy zay zavatra zay a dia nampitondrany zareo caméra zany a ilay olona anankiray zay manao ny service police de la route mba ahafahana mahita amin'ny temps réel ny zavatra rehetra zay mitranga eny amin'ny fanaovana police de la route eny efa misy zany zay zavatra zay a fa io mo araka le faneteneniko ny foana tsy vita ndray andro ny zavatra rehetrarehetra fa dia mandeha miandalana fa naizana tsy zany a ny zavatra efa natao zany dia zao hoe ahena aloha ny isan'ny olona mpanao police de la route ray zay ary a ny anankiray faharoa dia asina ny fanaraha-maso matetika fa eo fosiny moa zany le olana rehefa manara-maso ianao dia milamina izy a fa rehefa miala ianao dia misy ihany zany a le manana an'ilay a fahazaran-dratsy efa besaka ihany koa nampidirina ponja makasika an'io resaka kolikoly io ao ny tratra eo mpandraisam-bola azo sary a
dia ilazany aminao ndray izy hoe ka zay enjehana fotsiny ka zay atao an'izao fotsiny fa ny zavatra nefa rehefa azo sary nga iny azo foronina dia nataony akety dia nampidirina any am-pony zany olona tahaka an'izany raha ny resaka fanadinana kosa fidirana ho zandary concours anankiroa zao nefa hitako ary zaho no ny présidea ny système de concours ray manontolo raha ny recrutement élève gendarme de samy antoka aho ahatrany amin'ny 7 isanjato ny 100 isanjato moa n'Andriamanitra iny tsy idirako fa hatrany amin'ny 7 isanjato ny fahadiovan'ny concours misy ny milaza ny ambadika any hoe zay nandeha vola tamin'ny anina dia afaka zay nandeha vola tamin'ny anina dia afaka de hoy zany randray moa teny vasovaso mialatsiny fa ohatra mahitsy be le vola le teneniko ty hoe volanao ny théorina any fa zanakao ne mahay matoy izy afaka ka ninao zany tianao omena anazy de ario any ambaravarakely ny volanao fa tsy nisy olona afaka satria nandoha vola fa afaka like izy satria mendrika an'izany izy satria nahay izy am'izao hoe mon général tsy misy intsony an'ilay ataontsika hoe quota na anjara na tsy misy resaka quota na iza commande gendarmerie pyrénéenne raha tsy manana quota fa de ny liste ao no mandeha fa ny zavatra misy kosa de sogajina hoe ohatra fotsiny zany zao ny zavatra tena misy ao zany de hoe misy ny sokajiny orphelin et veuve zay ametrany place ohatra hoe 10 de ny veuve sy orphelin rehetrarehetra zany de ao anatin'ny sokajy io izy ny faninana misy ny sokajiny hoe spécialiste sport satria zay atao gendarmerie pyrénéenne koa zany ngamba fantatrareo tsara fa isany mba nanome laza gendarmerie pyrénéenne zany GNBC zany mpanao volet zany GNVB zany zay tena efa tafakatra amin'ny setra avy diaby dia nasina ihany koa zany ny quota oni spécialiste zay ngamba raha zay izy de misy le quota fa hoe za directeur za commande gendarmerie pyrénéenne na izaho aza tsy manana quota za miteny aminao aloha de teny enquête maso eto misy fa maro angeny fianakaviako mandeha hatrany amina zato milaza hoe mba zanakay mba manao an'izao de tseneniko am'zareo ny miantoka ny fahadiovan'ny concours dia adidiko za commande gendarmerie pyrénéenne fa niantoka ny zanakareo afaka kosa miala tsiny afa tsy afaka niantoka an'izany raha mahay izy dia afaka rehefa tsy mahay izy tsy afaka misy aho ampiditra azy tsy marina zany hoe filazana hoe misy généraly colonel mandray écolasy ny tariny reny zany de raha ny tatoato aloha de tena saky no milaza ary raha ohatra ka misy zany de manao antso ihany koa eto manantona ianareo fa orovanay any sorsany vaovao fa raha mbola misy manao an'izany de tena vonina ao ny hanenjika n'izany olo na inona galonany fa zay efa manao ady mafy tsemboka manao ny anadivana ka misy olona manao an'izany ndray any ambadimbadika any de tena eritreretiko fa mendrika no enjehana araka lalàna ny olona izay manao an'izany na général izy na colonel izy de azo enjehana raha ohatra ka mbola manao zavatra mamofady tahaka an'izany ina mon général mamaraparana ny fandarantsika fantatra fa rahampitso igadony eto Madagasikara zany lay satroboninahitra izay nambaran'ny filoham-pirenena moa zany tao anatin'ny fanambarany omaly inona no mety ataontsika hoe anjara andraikitsy ny gendarmerie pyrénéenne indrindrandrindra na ny mpitandro filaminana amin'ny mety fitandrona ny filaminana ao anatin'izay atoraka zay ihany koa ny amin'ny fahinany volana novambra zay andro natokan'ny fanjakana sy ny fitondrana tarihan'ny filohandry Ratsuel izay ataontsika hoe itokanana ireo fanavoazana ny anaty rova sy ny fanamboarana ny rovana Antananarivo ao anatin'izay fandaminana rehetra zay tompoka ohatra ny hoe tsy de mazoty ihany ny resaka izy ty fa tsy maintsy resatsika tsy fandriam-pahalemana fitandrona ny fahalemana eny botsika ihany koa anatin'ilay hoe tsy mahazo atao mamorivory mihoatra ny roanjato ahoana ny andrindrarnareo an'izany zany raha ohatra ka misy le izy angamba zao voalohany indrindra aloha zany melohany zavatra rehetra zay zany ataony avy fitandrona ny filaminana gendarmerie pyrénéenne ny police pyrénéenne ny tafika dia tsy miditra loatra am'izay hoe mahapolémika ny rehetrarehetra tsy fantatra ihany fa aleo zahay hijanona am'ilay ilany na ataontsika hoe ny côté fandriam-pahalemana any no tena andraisanay andraikitra io moa zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy hisy olona maro tonga eny hiatrika ny fatongavany zany couronne zany sy ny sisa ny andraikitra ataonivony gendarmerie pyrénéenne sy ny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny zany dia ny mandrindra ny famoivozana manao ny isiny ny filaminana sy ny fitonina
eny a amin'ny lalana amin'izay atongavan'izay korona zay a mindeha mamonjy a any amin'ny toerana zay a ametrahana azy ny makasika eny amin'ny zoma zay isiny fanokanana moa dia hoavy eo ihany koa zay ary tena fa misy ny andraikitra raisina manomboka izao a hoe ny fitokovikevitra samy manana ny heviny iny samy maneho ny heviny fa ny hiteraka korontana sy ny hiteraka faty olona kosa dia tsy azo ekena velively ka dia zahay zany dia tena te ilaza amin'ireo olona zay hoe mbola te hamoly korontana indray hoe tena anao zay korontanana ny amonona olona any tsy fantatro tsony a fa dia tena tsy andefitra amin'izareo zay fa tena efa misy zany ny rafitra matypaika mipetrapetraka eny a ho an'izay olona manana eritreridrasy hoe mbola anakorontana indray azo atao a ny manao a ny zavatra rehetra ampilaminana manantona zay azo rirena ny fitsarahana ny sinisisa ahafahana manao an'izany a fa tsy hoe ndeha hokorotanina ka atao zay sy ny faty olona na tsy fantatro zay manokana zany a dia telaza hoe aoka hitsahatra zay zavatra zay fa raha zay zavatra zay no mitranga dia tena ho avy zay a amin'ny angady sy ny arona ka nazanatra anay zany fa irahantsika malala mon général fa misy na to hoe andehan'olona na fikambanana isan'ny tokony zay manohatra nio resaka rovio na ny resaka colisée zany zava-misy aloha na tianao na tsy tianao a misy vahoaka nefa na hitokanao a ary misy vahoaka ihany koa raha sahanatry ohatra aneo hevitra na hidina an-dalambe na hiakatreny a samy vahoaka nanao anatina ty ivelany a iza zany no arovanaareo io zany a ny fanehoan-kevitra nge tsy misy manakana ny fanehoan-kevitra fa ny olana dia ty rehefa itsika somary ohatra mbola tsy dia mahay anyty mifaneho-hevitra ny fanatrika ty a tonga dia mifandray vozon'akanjo ny efarany fa za teteny aminao fa raha olona anakiroa fotsiny no mifandray vozon'akanjo ao anatin'ny olona roanjato a dia korotana tanteraka no teraka zay ka mba tsy hatongavana zay dia tsy maintsy tsy misy a ny fepetra zay tsy maintsy horaisina manoloana ny olona zay efa fantatra io nefa fantatra efa fantatra hoe ranona sy ranona ndeha akatreny anakorotana dia efa fantatra eny n'olo eny dia ho arany maso akaika ary raha vao mihetsika izy ka mana zavatra hafahafa dia miala tsiny zay fa horaisinay a ny fepetra rehetra tsy hitrangany ny korontana fa afaka maneho hevitra ianao a tsy manaraka anao tsy haneho hevitra zahay a za matetika mahita ohatra any an-dafo ny olona maneho hevitra dia mitsangana eo amin'ny plasy eo izy Champs Élysées eo 10 izy eo dia samy mitondra pakarta anankiray dia mijorojoro eo izy dia alaina sary sy ny sisa fa nehoan-kevitra nge zany fa inona tsy maintsy a hambolena korontana zay hiteraka fatolona saratry ny vava eritreretiko fa tsy mendrika an'izany tsony a ity tany sy ny firenentsika ety ndray mava fotsiny mon général resaka gendarmerie pirenena sy ny valanaretina coronavirus a raha ataontsika andray-mbava isan'ny nandray an-tanana ihany keo ny mpitandro filamina inona no mba mety anjara-birikinareo gendarmerie pirenena tamin'ireny ady tamin'ny coronavirus ireny tompoko raha tokony ava fotsiny izy io zany ohatrany hoe tsy dia hita loatra ny lafiny nahatsara le asa nataony gendarmerie pirenena fa le fimenomenonana eny an-dalana zany a no ohatrany tena nahazo vahana fa izahay taton'ivo gendarmerie pirenena zany dia tena isana nray anjara mavitrika tamin'ny tsy hipartahany coronavirus tamin'ny lalany reny a barrage sanitaire rehetra ireny a tamin'ny lalany reny ny fampanajana ny resaka geste barrière rehetra natany ny tontolo manodidina n'Antananarivo zany na ny teto Antananarivo isany nandray anjara vantana tamin'ireny zay ary zary miteny aminao fa nisy fotoana nandeha alina niny lalana mandeha makany amin'ny lalam-pirenena faefatra iny fa somary roatsa ihany ny foko mahita ny rezandary reny amin'ny ray maraina fa mbola samy tsisy mihetsika eny amin'ny toerana eny satria mampetraka azy hoe tsy mahazo mandeha dia misy foana no mahita lalam-poza miodinatsy miodinaria dia tsy maintsy mipetraka daholo zany ireny rehetrarehetra ireny fa azo lazaina zany fa nandray anjara mivantana tamin'ireny mihitsy tamin'ny alalan'ireo sakana ara-pahasalamana isan-karazany sy ny fanadiadiana ny maro zany ny setra izay nandraisana gendarmerie pirenena anjara ary nisy fotoana aza maromaro ny faty izay voaterina verina tany an-dalana satria sitriky ny olona any ambany kesika
voatabiny sasany sisa tamin'misy fotoana tena nakatona tanteraka hoe tsy mahazo mandeha ny faty fa misy foana mbola tiangalangalatra mandehany a dia reny moa zany ao anatiny ndraiky ny gendarmerie pirenena fa misy an'izany rehetrarehetra zany a nandresa gendarmerie pirenena anjara ary tsy hoe sanatria hoe hidoka tena na ninona fa raha nisy angambany hoe tsy faparitahan'ny aretina dia mba isany nandray anjara tamin'izay gendarmerie pirenena ka amin'ny anaran'ny vondrony Real TV Madagasikara sy izao fandaran'izao no isorana anareo gendarmerie pirenena zany anisan'ny nandray anjara tao anatin'izay valanaretan'izay satria antoka hoasy ho anao atsika rehetra malagasy ny fandresentsika n'ilay valanaretana ka dia makomandany gendarmerie anao zany no isorany Real TV andreo gendarmerie rehetrarehetra izay nandray anjara mipetsaka amin'ny fanenanay eny an-dalana eny rovana kopatanana isorana anareo zany fantaniko farany tsaroko mon général tamin'iza tena kianja tamin'ireny mpanao gazety tena kianja ny taona 2024 ny makasika gendarmerie pirenena efa nilamina ve ny makasika an'le disadisa zay nisy teo amin'ny ivon'ny gendarmerie pirenena tamin'ireny raharaha na hoe crise mahaivainy 2024 reny tompoko raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a na zaza tsy mahatadidy itsony a na tsy mahana itsony hoe inona zay le endriky ny disadisa zay tena marina tokoa fa nisy hoe FIGN zao hoe fa za zany a tena samy antoko aminao a fa ny gendarmerie pirenena amin'izao ora sy fotoana zao a dia tsy misy resaka zany tsony fa ravinary iray ny gendarmerie pirenena fa tsy misy tsony hoe tiany zao na tiany zao iray ny gendarmerie pirenena tapitra ny fandaratsika mon général nandritra ny ora ray sy sasany mahery kely tsika eo amin'ny 10 ora sy sasany zao alina tena mankasitraka anao tompoko nanaiky nasainy ity fandarana l'invité du jour ty maro be ny fanontaniana napetraka eto maro ihany koa mbola tsy voapetraka kanefany voafetrany fotoantsika ny zavatra mahafinaritra anay eto amin'ny Real TV dia ny fahaizanareo gendarmerie pirenena miara-miasa aminay mpanao gazety zay tena isorany anareo fa na amin'ny andro na amin'ny alina zay tsara ihany fantatritsika ny tokantrano fa na andriamatoa zay ataontsika hoe commande gendarmerie pirenena na ny secrétaire mpanjakana gendarmerie pirenena na amin'ny roa maraina ary zay miantso andreo dia mandray ny telefona anay ary manome ny vaovao foana tena mankasitraka mon général mankasitraka ihany koa ny Real TV sy ny équipe rehetra zay niara-ny asa nanatotosany ty fandarana ity ary dia mankasitraka atsika rehetra any atokantrano any izay fantatro fa maro ianareo no manaraka hoe inona izany zavatra olazaina avy ao nivony gendarmerie pirenena izany ka dia ankasitrahana isika rehetra raha misy angambany hoe teny anankiray na roa zay hoentiko mamaramparana ny anjarako dia voalohany indrindra teny aho amin'ireo zandary rehetra zay mety manaraka nyity fandarana ity te ampaheran'izy ireo ary te hisaotra ny zandary rehetra zay miantsehatra satria fantatro fa tena misy miaritra ny mafy any amin'izany ambanivohitro be roroa zany any amin'izany ambanivohitro be ravina zany ahitanao zandary daholo zany rehetrarehetra zany mankasitraka anareo rehetra amin'ny asa rehetra sorta kely sikiran'ilona mihitsy mankasitraka anareo ry zalahy ry zavavy amin'ny asa rehetra izay ataonareo any dia tehiteny ihany koa aho amin'ny tsika vahoaka hoe izay tsy afaka ilaza hoe zay tonga lafatra mety misy ny fadisoana eny amin'nanonaniny eny fa raha misy ny olona manao diso tsy ny gendarmerie pirenena ray manontolo akory no atao ao anaty gony anankiray fa toloro tanana ihany koa zay satria ianareo ny sofinay ianareo no masonay ampafantatra anay ny zava-misy rehetrarehetra any fa rehefa mpahafantarinareo anay ny zava-misy dia vonona izahay ny fanometanana aminareo mankasitraka tompoko ity mba misy afatra kely avy amin'ny mpiara-miasa mon général raha sitraka ao nalefanjareo ty satria misy namana mpiara-miasa moa ato avy any ambositra zay tena hoe angatana aminareo gendarmerie pirenena satria tena mamaivay zany ny mpiara-miasa tato zao nyreny efa intelo nisy nanafika tao ambositra tao ary tena enjana ny malaso any satria tena mitapy edina mihitsy mon général ary tsy ambositra ihany fa sy ny manodidin'eo zany dia mba angatana kely aminao ararotana ny fisinao eto mba hijery manokana an'io tranga fanafiana indrina fa ireo tsena mpivarotra grossiste reo zany tena somary maherimery vaika kely tatoaty raha mba sitraka ao mon général zay no afatra kely ngamba ny fangatana avy amin'ny mpiara-miasa ety-pamaranana moa ny fandarana l'invité du jour asana efa hitanao fa dia misy an'izay fanontaniana hoe eny sa tsy izay na eny fotsiny na tsy zany valitenao mon général maranantsika anazy satria efa vita moa ny teny na afatra zay noentinao ono mon général marina ve ny filazana fa misy ny disadisa
eo anivony gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena eny Satsia tsia mankasitraka tompoko isaorantsika rehetra niara-nary tory taminay tamin'ity alina ity mametraka ny velomona mandrapitafa ho amin'ny rapitso andray tompoko lasy tompoko fahaveloma tompoko Knam, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Choisissez